Ho anay aloha zany natrehan'ny rehetra fa mbola tsisy premier ministre na olona ambony nanao terre tena niteny tamin'ny fony nanoloana andreo vahoaka madinika tafiditra andapa ny vahoaka madinika anisan'izany zareo mponina réunion kely reo olona marobe teo ihany koa zany nafantatra zay zavatra ray goavana hoe manomboka izao tokony valiana daholo reny taratasy alefan'ny vahoaka fitarainany reny satria izay ny olana tena le zany tena le fandraisana an'izy ihany fo mihitsy tena le izy betsaka ny olona ambony fandraisan-tena fa ny fandraisana amin'ny firesahana po hita mihitsy zany hoe tsisy fietsaram-belatsy le izy réel ny zavatra ho atao teo angamba ny tena zavatra ray tena nanohina ny fo fa na zany naty zany ho anay zany de eto zany zay de mifaly miteny rehetra hoe vonina izy ny andray an-tanana ny atao hoe société civile aloha zay ny tena zava-dehibe koa ho anay tsy ho an'ny hafary malagasy rery io fa ho an'ny société civile manerana amin'ny Madagasikara zany fomba fiainana zany nandrasana hatramin'izay oviana no ivadika amin'ny pejin'ny tantara de raha ny fomba firesahana tamin'ny premier ministre androany ivadika manomboka an'io pejin'ny tantara azonay tenenina zay satria manaporofo an'izay reo vahoaka tafakadapa manaporofo an'izay ny tenin'ny premier ministre ary zava-dehibe indrindra de zao hoe io tsy nisy zavatra ifamatorana fa fitiavana an'ilay Madagasikara ny ifamatorana ho anay reto raha tonga tety zay tsy mitady ny tombontsoa anay premier ministre natotosany asany tsy mitady ny tombontsoany fa hoe inona zavatra metrahana ho andreo vahoaka rehetra tsy mandady arona hatreto zany de miantso ny premier ministre andao samy asy ary hitsidika sy andefa hiraka izy ho any amin'izany tanàna sony tanàna zany nareo mpanao gazety moa efa teny mahafantatra fa zay zany talao mihitsy androany hoe mba alefaso koa aloha mba hijery ny asanay de ny anankiray ny le mpanisira le mpitaty rakina raha zay ny ilazako azy le mpanenjika etsy seroa iny zany tena zavatra nytenenina tamin'ny premier ministre ho fampafantara zay koa moa ny antony fionanay satria tato ato ny avary malagasy de misy tianenjika azy mafy zay de miteny androany hoe raha misy manana porofo raha toka misy ny zavatra rehetrarehetra hitany aza misalasala amin'ny tory zay ny tany tandalana alefaso ny fitoriana fa ny zava-dehibe de hoe raha ohatra ka tsisy ny porofo de aleo tsy mifanala baraka aloha ary zavatra anankiray zay tena tiana tenenina androany ny tenenina teo anivon'ny premier ministre de ny hoe tany tandalantsika andao mba samy iverina amin'izay rehetrarehetra zay tokony tsisy tsony ny fanakorontanana fa samy mandray ny adidiny sy ny andraiky ny rehetra de miroso zany zay rehetra zay